dada sy mamany. Dia raha antsika famampahafantarana. Le tia fampahafantarana n'izy tia. Izy no atao hoe Alex, fanatikana Marvel izy ary mbola mipetraka ao amin'ny dada sy mamany izy. Na dia efa be taona be azy, izy dia mieritreritra ny tena no Peter Parker ary izay azonay fantarina ve inona ny antony mbola mahatonga la mipetraka tao amin'ny dada sy mamany lesany? Ny antony mahatonga na mbola mipetraka tao amin'ny papa sy maman zany a, tsy mandoa fatrano, tsy mandoa électricité, tsy mandoa rano, tsy mila miasa fa manao raharaha kely, dia mahazo dia manjary isaky raharaha ka mila vola mibanty. Fa raha ny heviny dada sy ny mamany kosa nefa dia hafa mihitsy. Eto zao dia mamany ny ilaza ny heviny amintsika. Ka ihany na amin'ny éducation tsara ho anazy. Efa nampinono azy jusqu'à maintenant amin'izay mba hoe mivelatra tsara ny sainy, izy mihitsy ny andrasako hiala nono. Mahagaga anefa izy tsy mety miala nono mihitsy. Ny boan'ny akamo aloha